andoham-pireneny, fikambanana samihafa mikasika ny fitoanan-doham-pireneny, anavaozana ny lalàna mifehy ny fifidianana araka ny fanamafisany komite teknika iombonana sy ny fehi-kevitry ny dinika no tanterana ny 30 jona 2024 lasa teo. Azonao atao ny mandevy izany amin'ny adresy mailaka comité technique mixte @gmail.com na miantso ny larantaby 034 48 562 alohan'ny 10 septambra 2024. Mandry ny eveka Philippe Ranaivomanana nitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviam-ben'ny katolika ny Filomarika Ravalomanana. Fikaonan-doham-pirenena lalatokana hivoahana anaty krizy ato amin'ny firenena hoy ny olon-tsotra. Fidiran'ny mpianatra sy mbola nisy mafy mihoatra ny tamin'ity taona ity ondray aman-dreny. Akasitrahako hatrany ianao manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ny takariva ny talata fahiny ny volana septambra ny taona 2024 ity manolotra ny araby indray ary tomboky lasy tomboky vavy asaiko sahady ianao naraka ny fotoanan'ny fampalalamba vao ny MBS hatramin'ny farany. Misaona ny fiangonana katolika amin'izao fotoana izao satria dia nody mandry io maraina io ny eveka Philippe Ranaivomanana eveka ny diocèse n'Antsirabe rehefa avy ny ampiantrano ny JMJ andiany fafolo araka ny loharanom-bavao dia efa marary mafy ny tena ny sainginy kiry na noho ny adidy amanandraiky ny adrandy anisan'ny nanamarika ny mpino sy ny tanora kristiana katolika moa ny fampianarana nentiny nandritra ny JMJ andiany fafolo izay vao nifarana tamin'ny alahady lasa teo indy. Etona dia efa maneho sahady ny fiaraha-miory ho an'ny mpino kristiana katolika rehetra. Manoloana indrindra izay fody mandry ny Monseigneur Philippe Ranaivomanana eveka ny diocèse n'Antsirabe izay dia nitondra ny teny fampahirezana ho an'ny fianakaviany sy ny mpino katolika rehetra ny Filomarika Ravalomanana fanady adiny mialy raronomana sy Andra Kotomalala. Nitondra ny teny fankahirezana sy fampiononana ho an'ny fianakaviany sy ny mpino katolika rehetra vetrany Filomarika Ravalomanana tamin'ity androany ity. Fantany vona eny ny fody mandry ny Monseigneur Philippe Ranaivomanana. Tampahatarana lehibe no naharenesako ny fahalasany ny eveka Ranaivomanana Philippe. Mampahety ny fianakaviam-be katolika iray manontolo ao. Andriamanitra ny hitondra fampiononana feno an'ireo niarany asa tamin'ny akaiky ho fampandrosoana ny fiangonana amin'ny asa masina nanendren'ny tompo azy. Hoy ny Filoha Ravalomanana. Nilaza ny filohan'ny vondrona parlementaire aty androany favona ny fanoana amin'ny solomavambahoaka izay voafidy tao Ikongo izy ireo ny amin'ny fitakina ny fivoahan'ny marina momba indrindra ny raratany Kongo iny. Tsy azo leferina intsony ny tranga tahaka ireny hoy ny fanazavanty ary miantso firaisan-kina ho an'ny samy solomavambahoaka. Charmano Menjanahary tahiriny aina. Mahatratra 5 no maty vokatry ny tifitra nataon'ny zandary ireo mponina tao Ikongo. Ny 7 ny volana Aogositra lasa teo iny raha ny antotanisa azo farany androany. Ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ikongo izay nanamafy fa mitaky ny irosona amin'ny enquête parlementaire momba ity raharaha ity satria aim-bahoaka no voakasika. Namafisiny mihitsy aza nandritra ny fanazavana izay efa nataony fa fihetsika fandripahana vahoaka no nisy tao an-toerana ny 7 ny volana Aogositra teo iny. Nanamafy ny lehibe ny vondrona parlementaire Tima androany fa vonina ny ifanohana amin'ny solombavam-bahoaka Brunel Razafitsandrofa mba hisiny fanadiadina marina momba ity raharaha ity. Nisy ainana foya amapolony maro. Nisy ny fitifirana olona izay misy hafahafa ihany raha dinihana satria raha hitantsika tamin'ireny sary ireny paritaka tany amin'ny tambazotra sy tamin'ny Aino Manjery ireny dia nisy ny akoatran'ny faty olona dia nisy koa ny fomba nahafatesany no mampametra-panontaniana satria misy ny avy any aoriana. Olona nitsoaka ve sanatria na olona efa nanome lamosina no nitifirina. Zany anisany antony anamafisana izany eto iombonana hevitra amin'ny solombavam-bahoaka ny Ikongo dia ny honorable Razafitsandrofa Brunel ny amin'ny hoe iombon-kevitra aminy zay miombon-kevitra aminy ny amin'izay ananganana an'izay vao mihera anadiady izay. Eo anefa zany no mipetraka ny fanontaniana satria tsy voavoalohany zany raha ohatra kaingany mba ho feno ny fepetra ny afahana manangana izany.
ary vonona ny teny ivonitiako Madagasikara ny solombavam-bahoaka ny anao sonia satria mila sonia raha tsy diso aho mila sonia folo farafahakeliny vao afaka manangana zany vomera mpanadiady izany ka dia vonona ny avy teny ivonitiako Madagasikara ny anao sonia izany. Mila mijoro amin'ny fitokisana napetraky ny vahoaka amin'ny solombavam-bahoaka malona izao raharaha izao ho iatrany ny fanazavany no mafisiny fa misy tokoa ny kiatrano antrano amitranga eny anivony anteny miram-pirenena ho an'ireo mpanaradian'ny fitondrana rehefa misy ny fitakiana enquête parlementaire taka ireny eny anivony ity anteny miray ity saingy miantso ireo solombavam-bahoaka namany mba ijoro malona ny tsy fanajana ny jon'olombelona amitranga tao ikongoreny ny tenany. Sara maramarika fa efa any Kongo amin'izao fotoana izao ny mpikambana ao anatin'ny bureau politika ny antokotiko Madagasikara iraky ny Filomarika Ravalomanana sy ny mpanao gazety ny MBS ka dia ho taterina aminao ato anatin'ny fampalalam-bavao ihany ny akondian'izy ireo any an-toerana izay. Fianakaviana iray ao io sy no manao antsoavo vokatry ny tifitra nataona zandary iray ny fianakavian'izy ireo no niresaka tros maty vokatry ny tifitra mantsy ny havan'izy ireo saingy tsy hita ny toy ny raratra amin'izao. Charmano Menjanahary sy Tahiriny Aina. Ambina trosa tsy voaloha no namonoan'ny zandary ny avanay hoy ireo fianakaviana ny tantara. Voalaza fa nosamborona no niresaka trosa ity olona voatifitra ity. Efa voaefa ny 700 ny trosa io fa kely sisa tavela ka nentina tao amin'ny brigade ny gendarmerie tao Mahasoa. Gaga nefa ny fianakaviana izay nanatitra ny sakafo ny tia notazomina amponja ity fa ny fatiny avan'izy ireo izay efa nisondrata aorian'ny pobasy no hitan'izy ireo ny farany herinandro teo. Mazany da nagnaty sakafo taminazy tagna tonga de tinifisindreo zany le izy nataondreo ny lay zao da seriky amizay ny aho zany darinebrebindreo ao tao da dinaridarikindreo zao izy io da napilimesindreo hoe milimesa anao ario agny eta eo iaho sy ilay fa rafozako ino ma ve ilimesako amizay koa paresaky tosagny raha orohony e vola fa vita efa zay ampimbola zay zany hamonoa olo raha ba misy lalàgnany avao tsy mety zay raha mampalahelo anaka sisy fotsiny zany raha namonoa anazy noho ny fahatany avao. Ny tsikatra dia sary amban-javatra eto amintsika ny fanajana ny aina sy ny zon'ny olombelona izay. Tranga voatsela ihany koa ny talena kabinetra ny gouvernoura tao Melaky nanambana basy sy nandraona itifitra polisy mpiambin-draharaha tao Maintirano. Teo ihany koa solombavam-bahoaka nanambana basy lehibe na fokotany teny Analamahitsy teto Antananarivo ny tao Ikongo ary izao mitranga ao io sy zao indray. Resy latra nilaza ny hovona hitondra ny heviny sy ny anjara birikiny amin'ny fanatanterahana fikaonandom-pirenena ny olon-tsotra tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay androany. Tsy azo iodivirana hoy izy ireo ny fifampiresahany eo amin'ny hery velona rehetra mba hisy ny filaminana sy ny fampandrosoana maharitra eto amin'ny firenena. Yando Miaratina sy Tokatra Marla. Mandalo fotoan-tsarotra sy krizy maro ny firenena ankehitriny. Tompon'antoka feno ny fitondram-panjakana izay nanankina ny vahoaka fitokisana kanefa vao maika mampiematra ny firenena. Tsy afa-miala amin'ny fifampiresahana sy fifanantonana amin'ny hery velona rehetra ny mpitondra fanjakana hoy ny olom-pirenena sendranay androany. Raha tiana ny sy ny filaminana sy fampandrosoana maharitra eto amin'ny firenena. Eritaona sisa dia gadona ny fifidianana eto Madagasikara. Tsy tokony halangalana amin'ny antso ny tokony sy ny fioanandom-pirenena ny mpitondra fanjakana. Zany vahaolana mihitsy fa tsy tokony ataotao hoe ataotao fatany rery ihany le izy fa tsara mihitsy zany hoe asiana mihitsy amin'ny fikoana. Amin'ny lafiny fifidianana zany tsy isy le resaka alabato sy ny sisa fa andeha ara-tsara. Tsy dia masehatra loatra ny mpanohitra nefa misy zavatra tokony fampiresahana, misy zavatra tokony hovahana fa mita mihitsy hoe tsy mandeha amin'ny zelonina. Tokony enony ihany le feo anankiray mba anatsarany tokony tondrany firenena. Tsy maintsy fampiaino fa zany tsy zavatra mandeha eo. Tsika efa manana seni mikarakara ny resaka fifidianana. Efa naverina foana hoe révision ana liste électorale fa tsy hay hoe voavavy ny olana hatreto aloha ohatra mbola miverina foana isaky ny fifidianana izay olana resaka liste électorale izay. Mialohan'ny fifidianana zany tsara kokoa hoe madio mba anana vahoaka confiance fitokisana izay candidat hiditra eo dia tokony hisy transparence. Zany hoe ny fahazahoako azy zany tokony horosoana le fionan-doha satria araka le efa voalazaiko tamin'ny voalohany teo hoe tsy samana ny heviny dia ireo hevitra nareo no atambatra dia zay vao mety io zavatra io
ka raha ohatra hoe tsy mitambatra hevitra ireo dia samy manana heviny ihany dia ohatran'ny teo ihany ny teo ny fitoanan-doha zany ao alohan'ny fifidianana aloha ny tena mety an'lizy fa tsy any aorianan'ny fifidianana satria inona indray moa zany ny fitoanan-dohana tsonika izay eo ihany ny eo. Fototra lehibe miteraka disadisa sy korontana eto amin'ny firenena ny tsy fahatomombanana sy ny lesoka rehetra manodidina ny fifidianana. Isoroana izany mialoha no iantsoa ny fanoherana sy ireo herivelona samihafa eto amin'ny firenena ny Sinedinika nasionaly na fitoanan-doham-pirenena mba handraisana ny hevitry ny rehetra, hanatsarana ny lalàna sy ny zotra-pifidianana mba adio, angarahara sy ekeny rehetra fa tsy fitediavan-tseza na fiara-mitantana na fanonganam-panjakana izay voizin'ny sasany amin'izao. Efa manomboka ary haritra hatramin'ny 10 septambra izao ny fandraisana ireo tolokevitra avy amin'ny antoko politika, fiarahamonim-pirenena, fikambanan'olon-tsotra mahakasika izay fitoanan-doham-pirenena izay. Eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany dia niompana betsaka tamin'ny sosialy fa indrindra ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka saika manerana nosy amin'izao fotoana izao. Ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity toy ny tany tsy misy fanjakana eto amintsika raha ireny vonolona sy alatra ary fitsinjovana ny vahoaka ireny no jerena. Vondron'olom-bitsy sisa no misitraka ny fiarovany mpitandro ny filaminana eto amintsika. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Tranga nisandre tato ato ny fangalarana zaza sy olona varira. Tao anatin'ny valovolana izay dia efa maherin'ny 20 ireo olona varira nisy nankankeriny ka misy mihitsy ny mamony ainy sy tsy tapopoka. Mandrendrirana tsy tanteraka na ireo ray aman-dreny manana zanaka varira na ireo olona varira manoloana ny zava-misy ankehitriny. Ny fitondram-panjakana etsy andaniny tsy mandroso vahaolana hierovana ireny karazan'olona ireny sy adina amin'ireo olon-dratsy. Raha tsy haivina, anisan'ny teraka ireny savorovory tany Kongo ireny ity resaka alatra zazavarira ity. Ankoatriny, vao tsy ela akory izay nisy zazavarira very tany Ambilobe ka tany Toliara vao hita io zaza io. Anjara ndraikitry ny mpitondra, indrindra fa ny filoham-pirenena miaro ny hainy vahoaka, raha ny zava-misy nefa nojerena dia tsy mbola hita taratra aloha izany. Tsy ka voalohany io zazavarira tao i Kongo. Fa ataoko hoe tamin'ity taona ity angamba efa nisy 21 cas. Tamin'ny taona laza nisy 23. Zany rehetrarehetra zany ve dia tsy aiza le fitondra fanjakana hoe zao ndray malaza amin'izao fotoana izao fakana zaza varira, fakana olona varira, fakana masondreo sy ny rehetrarehetra noho ny finoloam-poana tsy misy paikady matotra sy momba amin'izao hoe ahoana anovana ny rehetra varira rehetra satria any ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ary tadiavandreo vola be. Ka eo ny teneniko hoe le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia manao fahoany fotsiny, manao resaka rotenina fotsiny amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena fa tsy tena mijery ilay soa malagasy enany hirovana an'ilay malagasy. Tadio tsara fa zany filoham-pirenena zany ny zavatra tena tokony andraikitra manokana amin'ny filoham-pirenena dia voalohany fiarovana ny an'ny malagasy. Nahitsy ihany koa ny filohan'ny Jean Kitana androany nilaza fa sahala amin'ireny tany tsy misy fanjakana ireny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tato anatin'izay efa taona latsaka nitondran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay dia tsy hita taratra mihitsy ny fitsinjovana indrindra fa ny fiarovana ny vahoaka manoloana ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka ankehitriny. Tany misy fanjakana tokoa ve i Madagasikara satria raha izay zavatra niaignan'igny faritra asimo sy ranana i ray manontolo amin'izao fotoana izao dia toa hita fa sisy fanjakana miaro ny vahoaka agny. Adidin'ny fanjakana voalohany indrindra ny sy mainsy miaro ny sianana antsoisika hoe sécurité publique. Lasa anjorom-bala tanteraka ny sosialim-bahoaka ary koa ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana ankehitriny. Ireo olona ambony sy akaiky ny mpitondra ihany no tena misitraka fiarovana avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Ny vahoaka etsy ankila miaina anaty tebotebo lava vokatry ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Raha ny hita dia lasa miaro vondron'olom-bitsy sy mpitandro ny filaminana eto Madagasikara. Ankoatr'izay dia ataony mpitondra fitaovana anaovana antso-jay sy raha matahora amin'ireo tsy mitovy hevitra sy fomba fijery aminy.
Sy mijanona hatreo telo volana aty aoriana manara-maso akaiky ny fanadihadiana sy ny fampiarana ny lalàna ny fiarahamonim-pirenena mahakasika indrindra ny raharaha famonoana ny Henri Rakotoarisoa mpiaro ny tontolo iainana izay novonoiny mpitrandraka ala tsy ara-dalàna tamin'ny fomba feno abibiny. Milaza ny tsy lefitra manoloana io trango io ny fiarahamonim-pirenena ary mitaky ny tokony ampiarana sazy faran'izay enjana ho an'ny tompon'antoka sy ny fanatrarana ireo trondro vaventy ao ambadika ity raharaha ity. Ando Miaratiana sy Tokotry Marolà. Ny alakamisy iray jona lasa teo raha tsy sahivana no novonoiny mpitrandrakala misa 7 tao amin'ny alana Kazondany Parasy teo anelanelan'ny distrika ny Moramanga Manjakandriana Randramasina Henri Rakotoarisoa 70 taona mpiaro ny tontolo iainana rehefa nitorika ireo fitrandrana tsy ara-dalàna miseho anaty ala rovana. Olona 530 no nitolo-tena teny amin'ny manampahefana no ny fahatahorana fitsaram-bahoaka. 12 tamin'ireo mbola voatazana amponja vonjomaika hatramin'izao raha nomena fahafana vonjomaika kosa ny ambony. 3 volana tsy aoriana mbola manohy ny asa manara-maso ary manaraka akaiky ity raharaha ity ny fiarahamonim-pirenena AVG na ny Alliance Voargazy ary manameloka mafy izao herisetra izao. Misy antonao matoa ireo mpanao ratsy mahasahy manao fihetsika tahaka izao. Milaza ny tsy lefitra malonjany kosa nefa ny fiarahamonim-pirenena. Mety miesaka izy ivoanao mazava ho azy zany fa zay koa amin'ity lafin'ny fitsarana dia miandry zay satria arahana akaiky io raharaha io raha sanatria misy any zavatra zany ny zay moa dia mameriny ombienimeny ary hitapoky hitam-pirenena zany fa ny fitsarana no manana tahana kolikoly avy indrindra eto Madagasikara. Hatreto aloha zany dia mbola ao le olon'ireo raha misy fanapatabazana arabola dia zay miambiny eo zany ary anaraka an'io afery io hatramin'ny farany ary averiko ombienombeny zany nahatsiravina mihitsy ny fomba namonona ny Henri Rakotoarisoa. Raha mahita sary moa nareo dia mampalahelo be ilay tsara satria nampijaliana mafy mihitsy zay vao nivonoana ho faty tamin'ny fomba mahatsiravina. Efa sahiana zany mampieritreritra be hoe tena efa vonona amin'ny resaka kolikoly ve le olona sa tsy matahotra an'izaniza mihitsy ary tsy amin'io raharaha io any fa amina raharaha maro mahakasikana faritra rovana sy fanimbazibainana ny fanondranana ny zavaboary tsaradrariny eto Madagasikara. Tsy vao izao no nisy ny tranga famonoana ireo olona vondrona ifotony miaro sy miambina ny faritra rovana sy arena voajanahary eto Madagasikara. Miamronga hatrindray anefa izany ankehitriny. Tsy mijamina amin'ny fandrahonana na herisetra fotsiny fa miafara amin'ny famonoana ho faty mihitsy. Tranga izay tsy azo ekena velively ka takiany fiarahamonim-pirenena ny ampiarana sazy enjana mandra-pahafaty ho an'ireo navandoza. Indrindra ny fanatrarana ireo trondro vaventy sy tompon'antoka ambadiky ny fitrandrana tsy ara-dalàna miaro famonoana ireo VOI na vondron'olona ifotony mialokaloka endrehetreny. Mbola olana goavana eto amintsika ihany koa ny kolikoly sy ny tsy fisian'ny lalàna miaro ireo fiarahamonim-pirenena sy mpisintona lakolosy izay anarany mpiantsehatra ny fitondram-panjakana. Ny vaovaon'ny tranga amin'ny fiarahamonina dia mpamily taksi iray no niarana velomaritonà taona Jiola 3 teny amin'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsiny maraina teo ny fanadihadiana natao no nahafantarana fa nitondra olona teny amin'ny komina eo ity taksi ity no izao noararotiny Jiola izao. Germain Menjanahary sy Tahiriny Aina. Teo tsara sotra no nahitana ny fiarany vadika sy rotoka toy izao rehefa avy nifanenjehana ho ireo nanatry maso ny zavatra ny tranga. Ilay tovolampamily ity fiarakaretsaka ity ny Antsovonjeo no nanatra naimponina tety Ambatolampy tsy mahafotsy anenjika ny fiara izay efa nentiny Rejolantsoka. Bandy tompo tôbila io zany tondra le mpangalatra le tonga tao Ambatolampy tsy mahafotsy vonona zareo io zalahy io le maratra be amizao lohany sy tanany le ny Antsovonjeo anay zany le zahay nanenjika le atao Bavafolo zany izy tratra le tôbila fa le zalaha nangalatra anazy moa tsy hay na tratra amin'ny polisy na aiza fa lazany zareo hoe fa tratra amin'ny polisy zany fa le zalahy tompon'io ao Ambatolampy tsy mahafotsy amizao tsika miresaka zao maratra be lohany sy ny tanany. Toy izao no ny afaran'ilay fiara rehefa nentin'ny Rejolantsoka taoriny ny famonoana ilay mpamily ity fiara taksi ity. Raha ny fanadihadiana izay natao dia mpamily taksi eto Antananarivo no natonina 3 lahy teo akaikin'ny farmasia Ankazomanga fa misy asa ho ataon'izy ireo. Saingy velo maro to no nataon'ireo 3 lahy ity mpamily fiarakaretsaka ity rehefa niala n'Antananarivo. Izy izay nangataka ny anakonana ny tarehiny sy ny fanovana ny feony noho ny fiahiahina ny valifaty mety mbola iseho. Teo Ankazomangy teo amin'ny farmasia za manko taksi eo dia bandy roa lahy izy nakana teo amin'ny farmasia dia hoe lasainy fa hoe aka fa zaho eo amin'ny central l'hôtel
dia nakao dia eo ndao izy akale carton anankiroa dia zany nanaiky ny teneny tsy haiko hoe manao fanafody very zareo nahoana fa manaiky izay zavatra nyteneniny fotsiny dia vao tonga atao ambadimbadika atao tokoa dia nidaroany tamin'ny marito sy barapaiza dia nikendainy tamin'ny vy dia efa nanohatry zany fa raha tsy nanohatry tsy tafavoaka dia tonga dia lasa nitsoaka niaraka tamin'ny taxi akory zareo tsy navoakany fa io izy atovy amin'ny fanaovana azy fa nisy fotoana ry zareo niteny hoe tia sigara ozy izy raha ifoky ianao dia zaho tsy mifoka sigara dia ozy efa misotso za raha ny tena misotso ka dia tsy haiko hoe avy amin'izay koa ve fa io izy atovy amin'ny fanaovana azy vao hitan'le moditorana satria moditorana tsy misy olona avy eto amin'ny fokotasy ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy ireo jolahy na ireo mpamily ny fiarakaretsaka ho iatrany ny fanazavana izay nataony ny bentinana Ambatolampy tsy mahafotsy mahakasika ity raharaha ity. Tsy olona avy aty aminay mihitsy na le taxera tsy avy aty aminay fa tsy fantatra zany izay natongavany tetỳ aminay na nisy fanarahan'ireo tamy fa tetỳ aminay nisy le tranga fa tsy avy aty aminay mihitsy le izy na le telo lahy na le taxi mba efa tonga tetỳ aminay le izy zay vao nisy le action nataon'rareo dia nandray an-tanana zay satria naratra be le boikely tonga tato aminay dia nandray an-tanana zay dia mbola misesy be zao le olona hatramin'izao le boikely chauffeur tsy nisy ny maty na dia toy izao aza ny hafaran'ilay fiara efa voasambotra ny mpitandro filaminana ihany koa ireo jolahy ny hariva teo. Tsy mbola niravina hatramin'ny androany ny olona niponety sy amin'ny fokotany Volosarika Cité boriboritany faharoa raha saivina dia nosoloana ny sefokotany ka tsy ekeny impony ilay nanolonany teo aloha sy avelan'ny mpona hiditra amin'ny biraopokotany hatramin'ny androany araka izany ilay sefokotany vaovao. Sary sy rindran-tsary ny Tahiry Nyaina. Efa tapa-bolana izay no naharitra ny ady teo amin'ny mponina sy ny sefokotany vaovao teto amin'ny fokotany Volosarika Cité ato amin'ny boriboritany faharoa. Nosoloana noho ny antony tsy fantatra ilay sefokotany teo aloha. Tsy ekeny mponina nefa ilay sefokotany vaovao ka tsy avelan'izy ireo hiditra ny biraopokotany mihitsy. Manararaom-pahefana raha ny fitaraina ny mponina. Ny fialany eto amin'ny fokotany fa tsy anaiko mihitsy izay vahoaka raha mbola madaminy eto fa sady animba fiarahamonina izy animba fokotany izy etetinao tômôbila midiny eo izy mihitsy manenjika maka vola amin'ny tômôbila mivarotra kely eto tanàna hatramin'ny mivarotra kafe akany vola maka tenako zao mihitsy nitratran'izany vavolombelona ny tenako ary natonga nanitsangana mihitsy naka certificat de bon conduite 10,000 sans reçu dia izay ny tena tsy mety mihitsy zany. Nisy ny fifandonana teo amin'ny rotonto omaly, nisy mihitsy ny fikasia-tanana. Omaly izy tonga teo mitondra andehan'olona nanao forcé teo izy nisy namany mihitsy ary nikasy tanana ny olona vavinay fa nay moa vahoaka endry tianay ny fokotany Volosarika zay zany tsy resaka politika mihitsy amin'ny fitiavanay ny fokotaninay fampandrosoana ny tanànanay ny ilainay dia olona mamim-bahoaka olona tolotray nomenay afaka mame olona efatra zay mena distrika amin'ny olona efatra tolotry ny vahoaka no fidinay. Efa tao anatin'ny tapa-bolana lasa izay ny fifamindram-pahefana teo amin'ny sefokotany teo aloha sy ilay vaovao. Tsy nisy teto an-toerana ny rotonta nandritra nanaovanay fanadihadiana. Omaly sy androany no fidiran'ny mpianatra teto amintsika tamin'ny ankapobeny nisy fiantraikany be tamin'ny fidiran'ny mpianatra izay indrindra ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fitaovam-pianarana tamin'ity toy izao indrindra ary ny fanadihadiana nataonay tamina sekoly tsy miankina iray teny Ambohimanarina eo amin'ny rindran'ny sary ny Tahiry Nyaina. Efa saika naonjo toeram-pianarana avokoa ny mpianatra nanomboka omaly ho an'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana raha nanomboka androany kosa ny amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny ankapobeny. Fidiran'ny mpianatra mira fahasairana natrandy saingy mafy kokoa ny tamin'ity taona ity raha ny fitaraina ny ray aman-dreny nampiditra mpianatra. Dia izany hoe fanabeazana ny talalaka izany moa izany dia tsy maintsy hoe adidiny ray aman-dreny dia tsy maintsy natrehana arak'izay zava-misy eto amin'ny firenena izany na lahy niakatra ny vidim-piainana rehetra dia tsy maintsy hatrehana. Mafy mihitsy ny tamin'ity maray aman-dreny anazy izany satria tena miakatra ataoko hoe 100% akory ary fa tena mihoatra 100% vidiny entana. Tamin'ity tena enjakenjana noho ny tamin'ny herintaona indray. Noho hoe inona ilay fiakarana? Noho ilay fiakarana ilay vidim-piainana rehetrarehetra mihitsy fa tsy ka ihany na ny sakafo ny PPN rehetrarehetra ny vidim-piainana miakatra daholo mihitsy. Tena enjana ny anankiray ary zao mbola tsisy tokotany fa ny anankiray ihany efa vita. Les classes de 6e. Na fourniture na ny droit enjana daholo. Tsy dia nisy fiantraikany loatra tamin'ny isan'ny mpianatra ny fiakaran'ny vidim-piainana raha ho an'ny sekoly nanaovana ny fanadihadiana androany.
ny fandoavana vola kosa no lasa taraiky. Izay aloha zany ny safidy hoe tsy mbola nampiakatra écolage sy ny frais généraux satria hita ihany fa hoe somary sahirana ihany le ray aman-dreny. Dia tamin'ity taona ity aloha izay dia efa nisafidy mihitsy sy hampiakatra an'izany. Ohatrany hoe le fandoavana vola fotsiny zany misy ohatrany hoe taratara ny andoavany azy fa ohatrany hoe safidy ihany le ray aman-dreny hoe ato satria tsy nampiakatra écolage zay. Izay mihitsy no natao taminazy zany hoe alotsy kelikely mandrapiditry ny mianatra amin'ny 5 septembre. Na izany azy, mbola laharam-pahamiana ho an'ny ray aman-dreny malagasy ny fampianaran-janaka. Besaka ny afiana mba hianarany zanaka. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia mikola tanteraka noho ny fidangan'ny vidin'ny fitaovam-pianarana ihany koa amin'izao fotoana izao ny ray aman-dreny mampiana-janaka any Mahajanga any faritra Boendy novidiana sy nangonina tsikelikely ho azy ireo ny vahaolana ahafahana nameno ireo fitaovam-pianarany ankizy. Fanadiadiany MBS Mahajanga. Misokatra amin'ity volana ity ny fampianarana ankapobeny eto Madagasikara, anisan'izany eto Mahajanga. Raha ny fadimy volana septambra no navoaka ny androm-pampianarana avy amin'ny fanjakana ny fidiran'ny mpianatra. Ny taom-pianarana 2024 2024 somebiseby ihany ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny mpianatra satria dia miakabidy avokoa ny fitaovana rehetra eny an-tsena, na ny saram-pisoratana, na ny saram-pianarana, na ny vidin'ny zavatra rehetra momba ny fitaovam-pianarana izany. Fitaovam-pianatra tamin'ity zany may lafo be, niakatra daholo na vidin'ny kahie zany na cartable. Tsy arakaraka an'ilay hoe mora nefa dia lafo. Nefa le izy tsy maintsy fidiana foana, tsy maintsy ilaina tia mpianatra zaza teo tafita dia tsy maintsy mividy. Avidiana tsikelikely aloha le izy, tsy tonga dia efa indray mipoaka fa vidiana tsikelikely, vidiana aloha ny kahie dia efa indray mandeha ny cartable dia avy eo mandeha daholo izay ny amin'ny rehetrarehetra. Fampiarezana ho an'iray aman-dreny mpianatra dia mahereza foana antsika ny vidin'ny fitaovam-pianarana zanakatsika satria teo tafita ny zanakatsika dia tsy maintsy mianatra ampianarana dia tsy maintsy vidiana ihany. Milaza ny tompon'andraikitry ny fampianarana fa maimam-poana ny fisoratana sy fampianarana eo amin'ny sekolim-panjakana. Mitaraina nefa ireo ray aman-dreny manoloana izany fa tsisy ny maimam-poana fa mandoha vola avokoa izy ireo vao tafiditra amin'ny sekolim-panjakana ny zanany. Fitaovam-pianatra zany tamin'ity tena niakatra daholo, tena niakatra ny droit mo tsy lazaina intsony, tena niakatra noho tamin'ny herintaona zany ny azony zanako roa mianatra daholo izy nefa ny fitaovana lafo nefa tsy maintsy mianatra dia tahoana moa fa tsy maintsy hoe zay. Za zao nisy fotoana hoe tsy mandoha droit ny any amin'ny école fanjakana nefa ny zanako zao nianatra amin'ny école fanjakana mandoha droit. Nefa nisy ny teny tsy mandoha droit nefa mandoha droit, zay zany le tena zavatra mahagaga hoe tsisy droit nefa manina mbola misy any le droit hoe gratuit nefa tsy hitako hoe le gratuit sa hoe vavabe fotsiny ve zany. Efa tsy toy ny taloha intsony ny fiainana amin'izao fotoana. Zara raha miaina sy mianatra ny ankizy noho ny fahasarotan'ny fiainana. Misy ary moa ny ankizy ambony dia sady mamely tena no mitady vola ahafahana mamita ny fianarana fa tsy araka ny ray aman-dreny intsony noho ny fahasahiranana lalina loatra eto amin'ny firenena. Ho tanterahina rampitso fa 7 ny volana septambra ny carnaval la route be ny vakiboky Andalambe izay ho tanterahiny avatsa UPM ny fikambanan'ny poety sy ny mpanoratra malagasy miainga eo amin'ny lapan'ny tanàna mamakivaky ny gara Soarano miazo ny arabe ny fahaleovantena ary mifarany eo amin'ny arabe ny 9 Jona 1990 manoloana ny tahalarariasy ny izany route be izany. Manoloana izany dia isy indrindra ny fahatapahan'ny fifamoivoizana eny an-toerana rampitso manomboka amin'ny 10 maraina. Tafiditra anatin'ny iray volana ankalazana eran-tany amin'ny ady atao amin'ny aretina Alzheimer isika amin'ity volana septambra ity. Aretina pahazo ny olona manomboka eo amin'ny 50 taona eo no miakatra. Efa ho 40 amin'ny taona no nahitana azy kanefa dia tsy mbola misy aloha izany ny fanafody mahasitrana ity aretina ity. Andro miaratina sy Tokotry Marla. Efa miamidina tsikelikely any amin'ny 50 taona ny salantaona ny olona voan'ny Alzheimer eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy mifidy asiana raka izany ity aretina ity, saingy kosa ireo olona efa somary nahazo taona na ireo antsoina hoe zokiolona 80 taona no miakatra no matetika voany. Aretina manimba tsikelikely ny selany atidoha ary mahatonga ny olona izay voany tsy mahavita tena tanteraka intsony Alzheimer. Tsy mbola sitrana ny aretina kanefa misy ireo fitsaboana sy fandraisana ny tanana azo atao amin'ireo marary izay ny mpitsabo ihany ny afaka manome izany amin'ny alalan'ny fanafody izay manamaivana ny fiantraikany aretina. Manahirana sy mbola tsy misy fanafody tena hoe mahasitrana azy amin'izao fotoana izao. Mety ahazon'ny olona rehetra io
ary amin'izao fotoana zao rehefa mimidina ty amin'ny 20 taona ty izy mety avetranga. Izy moa zany rehefa tonga dia tsisy azo hoe hitsabona azy fa manatara ny fivoarany no azo atao. Dia raha sena misy zany tranga dia manatina mpitsabo manana fahalalana manokana amin'izay ny tokony atao. Izy io aloha zany dia aretina mavesatra tokoa indrindra fa tonga any amin'ny efa lasa lavidavitra ilay aretina dia mavesatra ny fikarakarana ka manome hery ny fianakaviana manana an'izay manome hery anazy zany manome courage fa dia mavesatra tokoa zany le izy ndraindray ary mety le olona mikarakara indray nderaka aloha noho le marary. Ankoatra io aretina mpahazo ny zokiolona io, mbola olana goavana eto amintsika ny tsy fananjana ny toeran'izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina. Lasa very asina ny ankamarony, tsy mahita sarangotina intsony, manoloana ny fahasahiranana ianan'ny fianakaviana. Maro ireo ivitoerana mandray an-tanana azy ireo eto amintsika izay mametraka amin'ny toerana sahazan'ny zokiolona. Zareo zany mila fikarakarana manokana. Sarotra kokoa miara-miaina amin'ny zokiolona noho ny amin'ny olona karazana sarangan'olona hafa zany amin'ny taona. Satria zareo fa manana fijeriny, manana fomba mahazatra azy izay indraindray tsy tena mety loatra amin'ny fiarahamonina dia tsy maintsy ahitsiana moramora. Zany ray aman-dreny zany dia tokony any ampelantanan'ny zanany. Zay zany sotavana malagasy izay hajaina itsitsy zay fa noho ny zava-misy noho ny tsy fahafahan'ireo olon'ireo karakara azy ny avany io tsy fahafahan'le zokiolona manana fahefana hikarakara ny tenany dia tonga aty aminay izy. Dia izay zany ny zavatra tantaran'ny zokiolona aminay. Zay mihitsy moa ny tanjona hoe mba amerina ny asan'ny zokiolona eo amin'ny fiarahamonina. Zay iverina fa very asina izy satria teny an-tsena natory mangataka tsindroka fako. Tamin'ny taona 1990 no nahitana ny aretina Alzheimer voalohany ka ny mpitsabo Alois Alzheimer, mpitsabo saina sy atodo no nahita izany ary nampitondray ny anarany. Isaky ny volana septambra tahaka izao kosa no ankalazany eran-tany amin'ny ady atao amin'ny aretina ka ny 20 septambra no andro eran-tany adina aminy ka nisany mankalaza izany ihany koa isika eto Madagasikara amin'io andro io. Na dia ho aza ny fandrosoan'ny siansa sy ny fikarohana. 70 taona ty aoriana tsy mbola hita mazavatra eto ny antony tena natonga ny aretina sy ny fanafody ny Alzheimer. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray dia samy nanapa-kevitra ny hanampy mpilalao anatevindaharana azy ireo mandritra ny dingana savaranandro fifaninanana isan-tarika aty Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra ny CFF Andoharany Fotsy sy ny LGK Plus Football Club lalao izay atao amin'ny farany herinandro ho avy izao raha ifandona amin'ny Royal Leopard FC avy any Swaziland sy ny alahady ho avy izao amin'ny 4 tolakandro etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny ekipan'ny CFFA. Andiana fikian'ny PWD of Bamendany Cameroun kosa ny LGK Plus Football Club araka ny voalaza noho ny fahatsapan'izy ireo ny amafy ny fifaninanana nahatonga ireto farany samy naka-mpilalao anatevindaharana azy ireo. Eo amin'ny vavaon'ny maresaka iray sampirenena kosa indray ary dia nanatanteraka ny lahatenin'ny farany amin'ny maha-praiminisitra Britanika azy i Boris Johnson androany. Nambarany tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny mpanjakavavy Elisabeth Faharoa ny fametraha-pialany ihany koa ity farany. Mialy Rarinombana sy Andra Kotomalala. Nampanantena fanohanana mafonja any Liz Truss izay andimby azy nandritra ny lahatenin'ny farany amin'ny filohan'ny gouvernemanta Britanika azy talohan'ny nandehanany Boris Johnson androany talata. Ity farany izay azo any Balmoral l'Écosse izay anehoany amin'ny fomba ofisialy ny fialany amin'ny mpanjakavavy Elisabeth Faharoa. Anohana ny Liz Truss sy ny gouvernementany amin'ny dingana rehetra ao ho ny fanamafisany. I Boris Johnson izay tsara tsy ahivina fa noterena metra-pialana tamin'ny fiandohan'ny volana Jolay lasa teo noho ny fanalambaraka miverimberina mikasika ny raharaha Brexit, ny fampielezan-kevitra momba ny vaksiny miaro amin'ny COVID-19, ny fanohanana ny Ukraine manoloana ny fanafiana Rosiana. Nangataka ny Liz Truss 70 taona izay mbola ministra ny raharaham-bahiny Britanika andray ny toeran'ny Boris Johnson anangana gouvernemanta vaovao hialy amin'ny krizy ara-toekarena sy andravina ny fisaratsarahany eo amin'ireo mpitanany nentin-drazana na ny conservateur ny mpanjakavavy Elisabeth Faharoa.
Elise Truss raha teo no nofidian'ny mpikambana ao amin'ny antoko mpitana ny netin-drazana na izay conservateur izay hatrany tamin'ny sambato 7 isanjato noho ny 13 isanjato isa izay azo ny ministry ny fitantanam-bola teo aloha Rishi Sunak mpifanandrina taminy. Nampanantena ireo vahoaka Britanika moa Elise Truss fa hitantana tahaka ny mpandala ny netim-paharazana ary nampanantena ny ametraka drafitra feno fahasahina ampianana ny hetra fa ihany koa ampitombo ny toe-karena ao Royaume-Uni. Tsy no adinoana ity farany no nanome voninahitra ny Boris Johnson izay mijanona ho solombavam-bahoaka noho ireo ezaka rehetra vitany. Marina fa Elise Truss no Prime Ministre faha 15 an'ny mpanjakavavy Elisabeth faharoa ary vehivavy fahatelo niditra tao amin'ny Downing Street taorian'ny Margaret Thatcher sy Theresa May. Dia izay ihany koa ary no manakatona tanteraka ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Toy izao sady ary ny fandaharam-potoana ao arainao rehefa avy eo ary ny fampahalalam-baovao tahaka ny mahazatra sy ny fandaharana ahona marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary Kingdom Ashin of the North. Ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha mifitsy indray tompoko.